Mon père, inona no antony mahatonga atsika mikarakara an'izao hetsika fambolea-kazo zao? Eka voalohany fantatsika fa tamin'ny 2015 paparay masina François nanoratra taratasy encyclique atao hoe Laudato Si. Izy mikasika ny indrindra ny tontolo iainana, zavaboary. Hitany paparay masina fa zao tontolo izao korontana ny misy problema ny climat zay. Nokony ao ny mandoro ny ala, ao mandoro ny tanety, ao manimba ny zao tontolo izao, dia ny paparay masina ny antony encyclique Laudato Si encourager ny olona rehetra iran'izao tontolo izao mba miaro ary mba manohy ny nataon'Andriamanitra. Andriamanitra napetra ny ho antsika ny zava-mahafinaritra fa isika indraindray tsy mahatsiaro dia manimba mihitsy. Zay voalohany antony fa tanteraka ty andro ity. Manaraka paparay masina tonga ho malimaly Madagasikara tamin'ny volana septambra lasa teo, dia izy koa mbola navery ny zavatra izay nasoratany tamin'ny encyclique. Dia ho izy indrindra anao Madagasikara, Afrika, dia tsy misy l'avenir raha tsy miaro ny zavaboary ary raha tsy manohy nataon'Andriamanitra. Izy koa ho ohatra namboly koa ny Tananarivo ny Zanakazo, mahafinaritra izany. Ary ny fahatelo faefatra amin'ity taona ity koa dia feno ny zato taona nahaterahany Zoany Paoly faharoa. Izy mpiaro ny fiangonana Nosibe dia tamin'ny fivoriany komita tapa-kevitra fa sara mba misy zavatra tokony atao sika ho fahatsiarovana izany. Dia maro ny zavatra tapa-kevitra fa indrindra fambolena Zanakazo. Zay no antony tanteraka ty andro dia misaotra an'Andriamanitra fa tsara ny andro fanaova fambolena satria misy merimerika ary ny mino ny zahay fa ny mitsiry tsara ny Zanakazo 2 mbola hanohy manaraka ary mampirisika anareo rehetra manao tahaka ny atao. Inona ny hafatra mon père satria araka ny voalaza teo dia sady miandraikitra ny district général anao fa eo ihany koa maha vicaire général anao. Inona ny hafatra ho an'ny diocèse manontolo zany? Eo araka ny voalazako ny hafatra ho an'ny kristianina rehetra irany diocèse dia zay araka ny voalazako amin'ny toerana izay mety indrindra ny faritsy Anosy dia izao amporisika anareo rehetra kristianina miaraka amin'ny mon père, miaraka amin'izay autorité mba hanao koa ny fambolena Zanakazo. Fantasika fa amin'ny faritsy Androy mety tsy tanteraka izany fa mety misy fihetsika hafa azo atao omwe mba miaro izay fa mitsiry. Zay no hafatra dia miaro soa mba tanteraka izany amin'ny fiangona sika rehetra. Antony safidianina n'ity toerana ity mon père nanaovana zao fambolea-kazo zao dia ahoana ny fomba hanaraha-maso n'izao hazo zay novesikina tendro an'ity? Eka ny ity tokotany ity fa napetrako anarana tokotany Masindray Zoany Paoly faharoa dia misy kristianina ny président ny district na nomeny ho an'ny fiangonana ty tokotany ity ary fa misy ekipa izay manao suivi ny fambolena. Tsy apetraka amin'ny hay andro na raha fa misy ekipa izay handalo ambadibadika kelikely misy rano tsy sarotra ny fanaovana suivi sy mijerijery. Kasika androany dia 14 mars 2020 dia tanteraka soamantsara ny fambolena Zanakazo eo koa 2 ary tanora izay tonga sy ray aman-dreny amin'ny faritan'ny Soanirana sy district eo koa 200 koa. Dia misaotra miara-miasa aminareo ny talainy tontolo iainana région Anosy Fort-dauphin indrindra amin'ny fiara-miasa ny momba ny Zanakazo ary ny araka ny voalazako androany dia nanomboky izay fa mbola mana fikasana tohizana hatrany dia mbola mangataka amin'ny fiara-miasa aminareo akaiky na raha misy teknisianina na momba ny Zanakazo koa
mba ho tanteraka ny fangatana koa ny président firenena mba ho tany maitso mihitsy misy antsika.